Jesosy. Halleluja. Dia arabanao akaikinao hoe tratry ny lahady farantsika hoe be da be ny lahady nandeha teo fa farany ity dia mbola eo ihany ianao. Sady zany ve? Ndao tsika ity tanàna mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Eto Jesosy androany. Sady zany ve? Raha eto izy androany dia tsy jerijery fotsiny ianao amin'izao lahady farany izao fa hitondra soa eo amin'ny fiainanao izy androany. Amen. Ndao tsika araka hitsangana hivavaka tsika metraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jesosy mba tena izy no anjaka eto amin'ity fotoana ity androany angataka amin'Andriamanitra mihitsika hoe mila ny fanatrehanao eto izay Jesosy androany hatreo izao fotoana izao satria izao fotoana izao dia fotoanan'i Jesosy. Ndao ariaraka hivavaka tsika tompoko. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao sy noho ny amin'ny famindramponao sy ny fitantananao Jesosy dia tonga eto izay androany hanompo anao, hideranao, ankalazanao indrindra Jesosy eo iain'ny teninao eto amin'ity toerana ity izay androany. Tompo manatrehanao amin'izao fotoana izao satria fantatray fa ninona fotoana atrehanao dia misy fiovam-piainana foana, misy ny herinao foana, misy ny kasikao foana ka noho izany Jesosy amin'ity lahady farany taona ity dia indreto izay zanakao tonga eto tongotrao, tonga eto anatrehanao, hanompo anao amin'ny fonay, amin'ny sainay, amin'ny fanahinay rehetra izay Jesosy eo. Tsy nitoerena izay fa noho ny amin'ny fitiavana ianao dia tonga eto izay androany. Ny fitiavana ianao no naneranay Jesosy dia tonga eto izay satria zanakao izay, mpanomponao izay, adidinao izay, andraikitra ny fiainanay, efa nanolo-tena ho anao izay, mankasitraka anao izay Jesosy eo. Avenaina aminao ny dery, avenaina aminao ny sotro, avenaina aminao ny fankalazana satria anao izany fatsy anay, mankasitraka raha eo. Halleluja, halleluja, amen. Ndao tsika hiaraka ity tanana ho an'i Jesosy. Halleluja. Dia tenenina akaikinao hoe fiadanana be ty fotoana androany ity hoe na itsika izay ao anatin'ny tokantranao ary dia afaka mifampiresaka ihany koa tsika hoe fiadanana ho anao ao anatin'ny tokantranonao ty fotoana ity. Halleluja. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny apokalypsy, any amin'ny mpitoroteny any miteny manao hoe ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany avy, manana ny androny avy. Sady zany ve araka io voasoratra eo io. Ka hoy aminao hoe ty farafaran-taona ty dia andron'ny tompo aminao ty. Hamalian'Andriamanitra soa ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao. Hamalian'Andriamanitra ny fanompona rehetra. Mety tsy hitam-panompon'Andriamanitra, mety tsy hitan'ny olona, fa hoy aminao hoe Andriamanitra nahita an'izany. Hamaly fitianao ane Jesosy, hamaly ny fanompona mangingina rehetra nataonao tany ane Jesosy amin'ity faraparan-taona ity. Sady zany ve ka hifanena amin'ny Jesosy ny fiainanao amin'ity faran-taona ity dia hitondra voka-tsoa, hitondra tsara eo amin'ny fiainanao ary amarana ny taona amin'ny fifaliana sy ny fitahina sy ny valim-bavaka ianao. Sady zany ve ndao tsika araka hideran'ny tompo ao anatin'ity iray ity ataovy amin'ny fonao rehetra amin'ny fideranan'i Jesosy satria eto izy androany. Eo ary ndao ary eo. Ifanenam Jesosy na iwo, ifanenam Jesosy na iwo. Andro lebe aminao ty andro androane, ilena rilany tasy mitane. Ifanenam Jesosy no niane, ifanenam Jesosy no niane. Aniwaniho, bachamarenge. Atos karantia na wan Jesosy, ifanenam Jesosy kena na ani wani 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 ho, ani wani 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 ho. Ifanenam Jesosy na iwo, ifanenam Jesosy na iwo. Andro lebe aminao ty andro androane, ilena harilany tasy mitane. Ifanenam Jesosy no niane, ifanenam Jesosy no niane. Ani wani ho, anina na dia andray fitahina ho an'i Jesosy. Iseny
izao fotsiny iovy ny vonao idirany Jesosy idiram-panjaka aza mihanahana aza misalasala elao ny fahotana de mivepa miaiky ny eloka ary tsaky andry ho visa dezao visa dezao visa dezao visa dezao de ambarao aminazy raha mahazo anao izay lainao izay tianao izay lainao izay tianao eo antsika androany Jesosy ary eo antsika tena tianao Jesosy amasoanao izao anatin'ny zao farantaona izao eo antsika raiso fitahina fa amin'ny Jesosy arahona toraka mafy eo antsika andiho Jesosy tany ifanena am Jesosy anao androany ifanena am Jesosy anao ifanena am Jesosy anao andro lehibe aminao ty andro androany ilaina halilany tasy mitany ifanena am Jesosy anao ifanena am Jesosy anao Halleluja araky mitony le hira hoe androany any anao dia efa afaka nandray fitahinao androany any anao dia efa afaka ny andresy sady zany ve raha manam-pinoana anao anatin'ity farantaona ity dia hoy aminao hoe ho raisinao ny fitahina avy amin'ny Jesosy na mbola tsy nandray an'ilay trodrana ary ianao ao anatin'izao ora faran'izao hoy aminao hoe afaka ny andray ianao sady zany ve tsy mba tara Andriamanitra manana ny fotoanan'izy manana ny minitranizy manana ny sekondranizy fa nataontsika dia zao hoe andaontsika idera fotsiny andaontsika ankalaza fotsiny korazy fa antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho fa hoy aminao aneo fitahina sy mivagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy nda mba niaraka iteran'i Jesosy sika ao anatin'ity hira ity ndao Oh
mantontanao Andriamanitra zay tompontsika Fanaresizao tontolo izao Zanaka mifandresangenao Mifandresene anao Manam-pahefanane anao Ino matataiky aminao Jesosy tompom-bola Fandresy anao ifasile Ambony anao fa tsy ambany Loany anao fa tsy ambony Fandresy anao ifasile Tatsika nofantarasika Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika tiabe Courage, courage Vali vavaka fazwa Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika tiabe Ewatsika Tukananeo Manapaefananeo Natera kanges fasile Sana kamjemani chaneo Ulunavo tukananeo Manapaefananeo Natera kanges fasile Kurazeya Kadi baba kefasa Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika Courage, courage Vali vavaka fazwa Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika Vali vavaka fazwa Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika tiabe Courage, courage Vali vavaka fazwa Vitaina si fandresena Efewa-tanatsika tiabe Efa eto an-tanatsika le izy hoe anjaratsika mandray anazy amin'ny finoana fa rehefa raisinao amin'ny finoana zany dia ho tonga eo amin'ny fiainanao sady zany ve halleloia tsarovy tsara fa Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainanao tsy manao sotapana izy fa rehefa zavatra natombony tamin'ny fiainanao dia taterahana hatramin'ny farany izany andao hitombony finoantsika andray an'izany zavatra lehibe zay efa nomeny Jesosy atsika izany sady zany ve andao angentsika anakipy ny masony nofontsika dia afaka mandinika ny fiainanao ve ianao hoe ahoana ny fiainana ny ainanao tao anatin'ity taona ity ahoana ny zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy taminao tamin'ity taona ity
ekena fa mety nisy ny ratsy ary mety nisy ny ihany koa ny tsara fa hoy aminao hoe ny olona manana an Jesosy ny olona nitoko tamin'i Jesosy tsy maintsy mivoaka amin'ny fandresena foana ny fiainana andaontsika tena hiteny hoe Jesosy raha mandinika ny fiainako dia tena hoe teo foana ianao natoko tamin'ny teninao ianao ary tsy mba nandahoana izany ianao o Jesosy indreto ny mpanomponao tena ilaza tena hiteny fa tena tsy nanarana izany ianao tao anatin'ity taona ity dia indreto izay mbola tratrin'izao lahady farany izao indreto izay mbola mijoro indreto izay mbola afaka midery ianao indreto izay mbola afaka niteny hoe matoko loatra teo amin'ny fiainana ianao halleluja mankasitraka noho ny amina taona rehetra tamin'ity taona ity izahay sotra tombo mideranao izay manome voninahitra ianao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainana ianao sotra Jesosy tena zany mihitsy Jesosy matoko loatra anao tsy andahoa matoko loatra tsy andiso fanantena porfonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoko loatra anao tsy andahoa tena zany mihitsy Jesosy natoko loatra tamin'ny fiainana ianao matoko loatra anao tsy andahoa tsy mba nanary ana ianao Jesosy matoko loatra tsy andiso fanantena porfonao zany tendreto izay tratran'izao lahady farany izao porfonao izany tamin'ny fiainako sotra Jesosy ka tsapako ankehitry matoko loatra anao tsy andahoa tena mankasitraka anao zay Jesosy afaka nisotra an Jesosy ve anao anatin'izany tonkira izany ao anatin'izany feokira izany misotra raha sotra noho ny amin'ny fitantananao sotra noho ny amin'ny fitsonjovanao any fiainanay amen ianao ilay oma anioany mandrasa izay lazainao izay no ataonao sy mamandao tsy bio fa matoky hatramy farany Andriamanitra mitsaokanao zay Jesosy mitsaokana matoko loatra ianao amen matoko loatra anao tsy andahoa matoko loatra tsy andiso fanantena porfonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoko loatra anao tsy andahoa matoko loatra anao tsy andahoa sotra Jesosy tena teo anilako foana ianao matoko loatra tsy andiso fanantena mankasitraka anao porfonao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoko loatra anao tsy andahoa tena tianao loatra Jesosy tena rovanao tamin'ny zavatra rehetra nao loatra tsy andahoa ianao tsy avelanao amin'ny atsasadalana fatalianao mandrakizay ela any amin'ny atsasadalana zay natomboka ao dia mitateranao zany Jesosy zay natomboka ao tsy maintsy ho vitainao ka tsapako ankehitry
Atsapako ankehitry Inao loatra tsy andao ahana Matoko loatra eo amin'ny fiainana ianao Jesosy amen. Matoko loatra anao tsy andao ahana Sotra noho ny amin'ny fitantananao Jesosy. Matoko loatra Sotra noho ny ianao teo anilako foana. Amen. Ufunao zana amin'ny fiainako Ka tsapako ankehitry Matoko loatra anao tsy andao Don'ny fiangonana mbola hitera hoe matoko loatra ianao tsy andao ahy. Matoko loatra anao tsy andao ahy Sotra Jesosy. fa soavana lehibe ho anay ty fotoana androany arainy ity Porofonao zany tamin'ny ho fiainana. aseanao miariary eto fa momba anay ianao miaraka aminay ianao ho mpandresy zay amin'ny tontolo ity samiary makantoerantsika avokotsika rehetra omena voninahitra Andriamanitra arabaina avokoa isika rehetra tonga eto arabaina amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga eto isika manompo ny tompo androany no alahady farany amin'ny taona 2024 ity amarana ny taona isika zany dikany ka dia hoy aho hoe manompo ny tomponao amin'ny fonao rehetra ianao dia arabaina avy daholo tsika rehetra tompoko ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany amenna iroso avetrany amin'ny fitondranandreo zanakitsika ho tsofina rano isika zao no tenin'ny baiboly ao amin'ny asina apôstôly toko 1:20 3:30 mino an Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao aza mirorosaina mihitsy ianareo ho antsika izay mananjanaka io fa rehefa natolotsika ho an'Andriamanitra zanakitsika dia Andriamanitra no mandray an-tanana azy ary Andriamanitra no mihevitra azy mety misy zavatra hafahafa tsy arak'izay noeritreretanao nitranga tamin'ny zanakao na nataon'ny zanakao fa izao foana aza miova ny finoanao fa ianao mino dia vonjena ianao sy ny ankonanao halleloia ka dia misy an'ireto zaza ireto zany a hoentinay eo anatrehan'Andriamanitra mba ho tsofina rano tahaka izay efa natao tamin'i Jesosy tahaka izay efa nataon'i Jesosy tamin'ireo zaza izay nentin'ny ray aman-dreniny nanantona azy ka atsoina zany ireo zaza ireo mba handroso avy hatrany hoentin'ny ray aman-dreniny Rakoto Narivony Matiasy Andrianary Malala ny tiako tonga dia ato Andrianary Malala ny tiako nomenjanary Joany Arcelo noa nomenjanary Jire natolotry ny avo Antsatiana Fotoam-bavaka dia makatondray manaraka Ramanitry ny aina Diana Rotsy to dia makato Rafalimanana Fitaintso Mia Ralalarson Fanomezantso Kael Ratsarazaka Ranto Fitahina Ratsarazaka Mioty Itikina ary farany Rabemanatso Kolona Daniela reo zany zanakitsika atolotra ho an'ny tompo androany
andeo nanganantanantsika avanatsika dia totika anao vavako andreo zazy ireo tompo ndreto izahay miaraka manao vavaka ho andreo zanakay izay atolotra hoe ho an-tananao hoe ho aminao ary ho anao mandrakizay fonina aminao zahay ny amin'ireo zanakay ireo mba hitoetra ny finoana tokoa izahay ka tsy rorosaina mihitsy na inona zavatra mety hitranga ny amin'ireo zanakay ireo ho an'ireo ray aman-dreny izay efa nolotra ny zanany tamin'ny tontolo ity nataona maro lasa izay mamindra fo aminy ianao androany dia verina ny fatokina fa ianao Andriamanitra izay nanlorana ny zanany no andray tanana ny zanany tokoa ka ny zanako sao fiangonana izao tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho tsara fiafara amen.
Iaraka anao hira anankiray sika rehetra anome voninahitra ny tompo. Tsara raha atsakatsika mihitsy ny tanana anehoantsika fa makaka ny Andriamantsika. Nikitana sikusukurana ju ampiseu wanoni erina literana wanti amanicho faleite Tsaka-tsaka ho anala sainsainy ny amin'ny eo Andriamanitra tokontsika io izy no nariny zavatra rehetra izy no nampisan'izao rehetra izao asa ny tanany izao tsisy tsy hainy atao ome voninahitra izy samy mira mafy ary atao amin'ny fono rehetra fa lehibe ianao amen Ratsaruko fa Jesus tompo aza toloana tokoa
ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika efa natolotra Andriamanitra Jesosy tondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana izy no tondra ny arentsika izy no fotra matoka antsika mendrika ho avotana Jesosy noho izany miomany isika rehetra aoka ho tsara toem-panahy aoka ho amin'ilay toem-panahy akasitran'Andriamanitra sarobidy fialy mandrakizay aza be ny zavatra hafa etsika manakalo amin'izany mandrosoa an' Jesosy amen falehibe ianao falehibe ianao falehibe ianao ivavaka ho an'ny fanatitra indray zantsika raha eo omena vony anahitra ianao satria ianao no efa nanome anay araketriny dia manome ny apahany tamin'izay nomenao anay izahay hitondra ny ampahafolo-karena hitondra ny fanatitra mino izahay manam-poloana izahay fa hosokafana ny varavaran'ny lanitra ho tahinao tokoa izahay homenao mihoatra no izay natolotray izahay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mandroso isika mitondra ny ampahafolo-karena ety anoloana dia ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay tatazana eny toerana tompoko Matuki faz mais mandesi Ominu, 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 ominu famaeli tubu Matuki, matuki, matuki Matuki faz mais mandesi Ominu, 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 ominu famaeli tubu Dewa Matuki faz mais mandesi Ominu, 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 ominu famaeli tubu Matuki, matuki, matuki Matuki faz mais mandesi Ominu, 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 ominu famaeli Fotoam-bavaka
manakarena fa tsy mahatra mampisambotra fa tsy misambotra lohany aho fa tsy ramony ambony aho fa tsy manakarena fa tsy mahatra mampisambotra fa tsy misambotra lohany aho fa tsy ramony ambony aho fa tsy ambony fa tsy ambany ambony aho fa tsy ambany ambony aho fa tsy ambany ambony aho fa tsy ambany tia tanana marobe ho an'i Jesosy. Alléluia. Maintsy atoerany reto tarika votiarany reto a. Amin'izao 3 andro melony amaranantsika ny taona izao dia mitona anareo aho mba hanana finoana. Mitona anareo aho mba hanana finoana satria ny finoana izay ananatsika no hiantoka ny fiainantsika rehetra na ny androany na ny apitso na ny aoriana mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Ka dia andao amaky baiboly isika ho vakina ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:9. Hebreo 12:9 toy izao ny voasoratra. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazona sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra, zay manompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Tsy maintsy mino fa misy izy. Ary tsy maintsy mino ihany koa fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy. Halleluja. Araka ny voalasan'ity baiboly ity ry havana, akasitran'Andriamanitra ny olona mana finoana. Amen. Anehoan'Andriamanitra ny fisiny sy ny heriny ny olona mana finoana. Anehoan'Andriamanitra ny fagagana amin'ny maha-Andriamanitra azy ihany koa ny olona manana finoana. Ary ny anankiray ataon'Andriamanitra tafita ary ataony lasa lavitra amin'ny zavatra rehetra izay ataony ny olona manana finoana. Enga neka isika rehetra daholo izany ambaraten'Andriamanitra izany. Amen. Noho izany amin'izao 3 andro melony amaranantsika ny taona 522 izao dia mitona nareo tokoa aho mba hanana finoana. Voalohany, manana finoana an'ireo tsodrano zay efa nitsofana rano anareo tamin'ny fiandohan'ity taona 522 diavintsika ity. Manana finoana fa reny tsodrano zay efa nataona ho anareo reny dia tsy hoe teny na tsy fotsiny na fa fotsiny fa teny nataon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny sambatan'olona zay nandre an'ilay tsodrano ary zay nandray an'ilay tsodrano. Amen. Mety tsy mbola tsapanao ngamba ny fatanterahany hatramin'ny androany. Ekena, marina zany fa mitetelo andro ity. Aoka hitodika kely amin'ilay tsodrano zay efa tsofina rano anao ianao. Fa raha manam-pinoana ianao, ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminao zany. Ho tanteraka aminao zany. Halleluja. Manana finoana. Andro teny maro be izay efa navotsitra mpanompon'Andriamanitra ho anareo. Tsy ny ray mandeha na indroa na intelo fa imbetsaka ny mpanompon'Andriamanitra izay nitsangana teto, mitoro teny teto hatramin'ny fiandohan'ny taona no
namotsitra teny ho anareo, nilaza teny soa ho anareo. Asa mieritreritra ianareo fa teny entinay mampahery olona fotsiny reny teny ireny, fa reny teny reny dia efa amin'Andriamanitra, apetraka ao am-po mpanompon'Andriamanitra. Avy eo asian'Andriamanitra deklareny ambara. Ka raha mino ianareo dia ho tsapanareo fataterahana. Dia androany amin'izao 3 andro melona marana taona izao dia manetana anareo aho manana finoana. Manana finoana. Andreo teny efa navotsitray ho anareo. Ndao mileteka mafy antsika rehetra. Manana finoana hoe tsy maintsy tanteraka amiko daholo ny tsodrano na ny teny efa navotsitra mialony amaranako ny taona. Amen. Ataovy tena mirehitra mihitsy ny finoanao hoe tsy maintsy tanteraka amiko izany. Na inona mety atakina devoly eo amin'ny saina, eo amin'ny eritreritra. Dia misy zavatra ataony tanomasinao, misy zavatra ataony reny sofinao, fa aza manaiky vozogozona mihitsy anao. Fataovy lehibe ny finoanao hoe ao anaty 3 andro ity, reo tsodrano izay tsy mbola tanteraka tamiko dia ho tanteraka amiko tokoa. Reo teny izay navotra mpanompon'Andriamanitra ka efa nanaovako amen tato amin'ity toerana ity dia ho tanteraka amiko daholo. Engany akamarana taona miaraka fandresena mihezinezy isika, asioteka mamperiavana. Halleluja. Fa ny fananarana ananarako anareo dia ity, fa io mo sondy ray loasa sy loazan'izay manondrana. Zay angamba ny tena entiko manazava azy. Tandremo so misy amintsika miteniteny foana hoe akotsina ny eny tahak'izay lany kary, tsodrano tsy tanteraka hatramin'izay tsy ho tanteraka intsony. Tandremo ry havana fa malahelo be mihitsy ny tompoandriamanitra raha misy mpino amintsika tonga eto tatak'izany ny fisainana amin'Andriamanitra. Ny olona tahak'izany dia manao tsinitsinina azy, manao tsinitsinina ny tenany, ary mihevitra an'Andriamanitra toy ny mpamitaka, toy ny mpandaingy. Kanefa ny Andriamantsika ry havana tsy mba zany. Marina izy, matoky amin'izay nolazainy izy. Raha tsy zany ve ny anjely Gabriela navita ny lobavy hoy izy fa tsisy ho tanteraka ny tendretra izay ataon'Andriamanitra. Ndao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Tandremo mba tsy teniteny foana tak'izany ianao, satria fahefana avy any an-danitra nge no nomenanay ka natonga anay nasa mitsodrano anareo e. Fahefana avy any an-danitra no nomenanay ka natonga anay masa mamototra teny ho anareo. Satria izahay araka voalasan'ny Baiboly dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary ianareo araka voalasan'ny Baiboly dia olon'Andriamanitra, ary manana tanjo tsara ho antsika rehetra Andriamanitra. Dia nasain'Andriamanitra mitondra tsodrano ho anareo izahay, asain'Andriamanitra mamototra teny ho anareo izahay. Ka raha mino le olona dia ho tanteraka le tsodrano, ho tanteraka le tenina fotsitra. Fa raha tsy mino le olona dia miantona eny fotsiny lay fataterany lay teny. Amen. Zao ny teniko aminareo afaka miasa foana io Andriamanitra io na dia amin'ny ora farany aza. Amen. Amen. Manamary izany tantaran'ilay lehilahy tao hoe Abrahama. I Abrahama tamin'ny fahatanorany dia naniry mba anana taranaka, fa saikindrisy tsy tonga ilay taranaka. Dia mbola Fotoam-bavaka foana izy, Fotoam-bavaka foana izy. Dia nisy fotoana niseho tamin'ny Andriamanitra
efa tany amin'ny fadimy amin'ny fitopolo taonany no seho tamin'ny Andriamanitra ary nilasa taminy hoe ry Abrahama aza malahelo anao aza matahotra ianao fa anana taranaka ianao ary ny taranakao dia ataoko marobe tena ataoko marobe raha vao nandre zany Abrahama dia faly be mihitsy ravoravo be mihitsy ary niorakoraka sady nisaotra an'Andriamanitra nandeha ary ny fotoana nandeha ny fotoana tsy tonga ilay taranaka nandrasany dia avy any ambony ray Andriamanitra mbola nampahery azy nanamafy fa natao hanana taranaka Abrahama dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama mivoa ao anatin'ny tranonao ianao ao anatin'ny lainao dia jereo ny lanitra jereo kitana raha mahisan'ireo kitan'ireo ianao dia ho tahaka izany ny taranakao raha vao nandrea zany Abrahama dia faly sy ravo indray ny anatanjaka fonona atao anatiny hoe mbola ana taranaka zany aho mbola ana taranaka zany aho na dia efa mandroso taona azy dia nandrasana indray ny fotoana nandrasana fotoana tsy tonga ihany ilay taranaka dia mbola taty aoriana nanamafindray Andriamanitra tamin'ny Abrahama i Abrahama hovaina mihitsy ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama zany hoe reny maro no anaranao zay zany no ifampiantsoanareo mivady ary Sara ivadinao tsy atao hoe Sara intsony fa atao hoe Sara mpanjaka vavy zay no ifampiantsoanareo mivady faly be indray izy mivady tamin'izany ravoravo hoe tena ana taranaka tsika na dia efa mandroso taona azy tena ana taranaka tsika na dia efa mandroso taona azy sady nisaotra an'Andriamanitra izy dia efa nanomboka nanao fietsika ary zareo o rainy maro a mpanjaka vavy a dia ny olona atao tanàna somary nome na neso hoe tena mba mampalahelo ny olona tsy mananjanaka nefa maniry reo zao olo efa antitra efa zokony be tahaka ireo a dia mbola fampiantso rainy maro fa manantena inona izy fa manantena inona izy manantena taranaka manao ahoana izy nandeha ny fotoana antitra izy mivady amin'ny maha-olombelon'ny olombelona dia impossible mbola ananan'ilay taranaka satria efa 100 taona Abrahama tamin'izany ary efa 90 taona Sara tamin'izany fotoana izany tena impossible ny ananany taranaka fa izao ho an'ny Abrahama manokana tsy niova mihitsy ny finoany natanjaka ny finoany tena tsy niova ary natanjaka satria ny olona rehetra efa tsy nisy nanatery intsony hoe mbola anataranaka ty lehilahy ity mbola anataranaka izy mivady reto fa i Abrahama kosa dia nampahery finoana hoe mbola ho tonga izany ary tena ho tonga izany nampahery finoana takazay izy andeo vaketsika amin'ny Baiboly Romanina 4:1 ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany i Abrahama kanina mba ho ray ny firenena maro araka voalaza hoe ho takizany ny taranakao ary satria tsy mba nale amin'ny finoana i Abrahama dia nihevitra ny tenany zay efa ohatra ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan-kibony Sara ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezy ny finoana ka nanome vonatra an'Andriamanitra foana ary natoko indrindra fa zay ny olazain'Andriamanitra dia hainy atao koa dia nisaina ho fahamarinana izany dia vokatry finoana nananany Abrahama io zay hitan'Andriamanitra avy any an-danitra dia no hamarinan'Andriamanitra ny teny fikasana zay fanambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ka tamin'ny 100 taonany sy ny 80 taonana Sara vadiny no nipetraka le zaza ary dia teraka somatsara i Sara vadiny Abrahama ry havana ry fiangonana toka eto
marina fahatelo andro sisa dia hifarana taona fa hoy aho hoe aza mirorosaina ianao, aza misalasala ianao. Raha mino anareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, raha mino an'izany ianareo dia tsotra matoky fa nitsodrany izay efa nataonay ho anareo izay tsy mbola tanteraka tamin'ireny ho tanteran'Andriamanitra ao anatin'ny telo andro. Ireo teny efa navotsitray taminareo ka mbola tsy tanteraka ihany ho an'ny olona sasany, manana finoana fa ho tanteraka aminareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy handalo fotsiny ity taona 524 ity, tsy handalo fotsiny ity telo andro ity, ho tanteraka aminao tsodrano, ho tanteraka aminao tena efa navotsitra. Anisan'izany ilay nambaranay matetetika hoe ho ataon'Andriamanitra mpandresy isika amin'ny tetoana ity noho ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana. Amen. Tantara manaraka entina manambara fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona manana finoana, ary tsy avelan'Andriamanitra ho ratsy fefara ny olona manana finoana. Tsy maintsy asehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra lehibe sy mahery ary ny maha-Andriamanitra mahagaga azy eo amin'ny olona manana finoana. Tantara manaraka dia ny tantaran'ireo zanak'Israely izay notarian'i Mosesy. Araka ny voalaza ny boky ny Eksodosy, tojolana faran'izay mafy indrindra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, raha iny ry zareo andeha hitododo ho any amin'ilay tany todradro sy tantely. Ny antony satria tsy napoziny tojo ny ranomasina mena ry zareo, dia gagagaga ihany zareo tamin'izany fa ahoana azy, ahoana azy. So dia ity Mosesy ity ary no diso taridalana, diso lalana ioany amin'ilay tany todradro sy tantely isika, kanefa dia ranomasina mena no nolona. Amin'ny fomba ahoana no hiampitana ny ranomasina mena io? Nga misy lakana io, nga misy sambo eo. Raha mbola teo am-pieritreretana indrindra ny zanak'Israely tapoka tsy napoziny, ndreto ny Egyptianina, miaramila ny Egyptianina avy ato afara manetsika azy ireo. Teo vao tena tsapan'ny reto zanak'Israely hoe tsy mbola nandalo olana tahaka izao hatramin'izay niainako aho. Lozy ty, lozy ty, loza ity. Ahoana no atao? Androso ranomasina mena hijanona babon'ny Egyptianina mora foana. Dao vaketsika ny voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko 220, 140, 120 ary 12. Ary efa miakaiky Farao dia natompony zany Israely maso ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy. Direct tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fahasafatany Egypta no nentinao fahateteny hevitra izahay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka tany Egypta? Tsy izao va no teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe aok'izay fa avy alao ihany izahay anompony Egyptianina, fa aleonay manompony Egyptianina toy izay faty any anefitra. Misaotra n'Andriamanitra nefa riavana fa nisy Mosesy. Zany lehilahy atao hoe Mosesy zany no notendren'Andriamanitra ho mpitarika ny zanak'Israely, satria Andriamanitra manana programa tsara ho an'ireo zanak'Israely sy no avy ny zanak'Israely. Ary iriko ihany koa ianareo ny ino fa izahay izao dia voatendrin'Andriamanitra hitandrina ny fiangonana ity, hitarika anareo, hitondra anareo ho amin'ny soa rehetra. Amen. Minoa ianareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary izay afatra rehetra hoentina eto dia tsy avy aminay fa avy amin'Andriamanitra. Amen. Voalaza Baiboly, Mosesy dia lehilahy ny finoana.
Mosesy lehilahy be finoana. Mosesy lehilahy tsy resiny zavatra ratsy hitany masony. Na inona izany. Ary tsy resiny zavatra ratsy eny ny sofiny. Na inona izany. Tena hoe olo finoana tokoa Mosesy ka tsy vozokoza tamin'izany mihitsy izy. Zany no antony tonga Mosesy nampahiran'ireo zanak'Israely. Mosesy tamin'izany raha nampahiran'ireo zanak'Israely. Ry zanak'Israely asa matahotra ianareo. Asa matahotra ianareo. Marina fa ranomasina mena no manakana eo alohantsika. Marina fa efa tazonareo maso ny Egyptianina manesika vatafara. Fa zao ny teniko aminareo. Noho ny finoana nanana Mosesy io asa matahotra nareo. Satria ny Andriamantsika velona. Ny Andriamantsika mpamonjy. Ny Andriamantsika magaga. Asa matahotra ianareo ry zanak'Israely fa tsy hamelantsika ho rery zany mihitsy io Andriamanitra io. Amen. Amen. Tena marina be nge ny tena natao Mosesy. Inona moa maha olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra raha ohatra ka tsy aneo ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny olony ilay Andriamanitra tsy toa. Ho antsika fiangonana tonga eto efa nampitory faminaniana ny Isaia-paminany Andriamanitra. Zao ny teniny. Moa mety manadino zany amin'ny va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny mety manadino ihany izy fa izao tsy mamanadino anareo. Ny fahitanao ny olana angamba na ny ady na zavatra sarotra tsy milaza akory zany fa nanadino anao Andriamanitra. Tsia raha mbola olon'Andriamanitra foana ianao, raha mbola mitoetra ho amin'ny foana ianao, tsy ho ady noho zany ianao. Fatany tokony atao anao, fatany lalana hitondrana anao. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Alleluia. Tsaronareo ka ny tantaran'i Joseph. Melony anoisantsika ny tantaran'ny zanak'Israely sy Mosesy. Fa nasy teny fikasana tamin'Andriamanitra ke Joseph dika le te fikasana dia hoe ny rahalanao rehetra ekoko aminao. Ny ray aman-dreninao ekoko aminao. Dia gaga ihany Joseph tamin'izany hoe ahoana moa no mahaposibla an'izany? Amin'ny fotoana manao ahoana no isehoan'izany? Ka rehefa nandrean'izany Jakoba rainy dia tsy mibedy azy akory fa nandray an-tsoratra an'izany fahitana hita Joseph izany. Dia nieritreritra izy ho hitako eo izy hoe ahoana tokoa no atateraka an'izany. Dia ina zava-nisy taorinan'izay zavatra ny fanohitra tamin'ilay vision nasehon'Andriamanitra ny Josefa zava-nisy. Noetriketranyireo rahalany Josefa no tsinitsiniavina no tevatevaina ary no samboriny mihitsy ary no kasainy vonoana. Zany natokany Josefa natsipitao anaty lavaka kasainy vonoana. Fa no famindrapon'Andriamanitra dia avitra ihany Josefa. Dia farany namidy ho andevy tany Egypta. Dia nipetraka tao amin'ilay Potifara izy andevy tao. Tete orinandray no apakay no mpanao ratsy Josefa. Dia nalefa tany mpigadrana omany ho tapana tenda. Dia zany rehetrarehetra zany tsy milaza akory fa nanadino an'i Josefa Andriamanitra. Na hoe nanadino andreo teny fikasana nareo fanambarana nambaran'Andriamanitra tamin'i Josefa Andriamanitra. Tsia manana fotoanan'izy. Ary zay mahatonga androany mampaherantsika rehetra hoe manana finoana fa reny tsodrano zay efa tsofanay rano anareo reny. Reny teny
efa navototsay ho anareo reny azon'Andriamanitra tanterahana 100 isan-jato reny ary mbola misy tsy tanteraka amin'ity telo andro ity ho tanterahana aminao anay zany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterahana aminao zany ho tanterahana aminao zany zay rehetra mino dia agatako hiteka mafy be sady iorakoraka mafy be halleloia dia akoatran'izany dia ho Mosesy tamin'ny ireo zanak'Israely mino ahy ianareo mino ahy ho mpanompon'Andriamanitra ianareo mino ahy ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianareo mino ahy ianareo ary mino zay lazaiko noho ny finoana nanana Mosesy natonga azy nanambara n'ity teny ity hoy Mosesy tamin'ireo zanak'Israely ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay finoana no nanambara Mosesy an'izany ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay akoatran'izany lay Andriamanitra zay ivavahantsika nambarako taminareo hoe velona mahery magaga izy no hiady ho antsika ary izy no amoakatsika ho mpandresy halleloia zao voasoratra 1:17 aroa Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona ho aiza ry ianareo androsa mony teno anaty ranomasina ve sa hitolo-batana amin'ireo Egyptiana mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay ry fiangonana manaraka etona naseho Mosesy tamin'ireo zanak'Israely mihitsy fa olona ny finoana izy olona manam-pinoana izy normal satria Mosesy ake ka tena nafantatra tsara ny momba n'io Andriamanitra ivavahana io ny fotry ny problema eo amin'ny fiangonana be dia be ange ka matoka tsy mety manam-pinoana mihitsy satria tsy fantany tsara hoe iza moa io Andriamanitra io tsy fantany tsara hoe iza moa i Jesosy io zay ny tena fotry ny problema misy amin'ny olon'Andriamanitra marobe fa i Mosesy nahafantatra tsara momba n'Andriamanitra Andriamanitra ihany koa nefa tetsan-danina dia nahita avy any ambony nahita ny Mosesy hoe zanika lelahiko zanika mpanomboko manana finoana tena manana finoana fasahina no natonga azy ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe ny Egyptiana hitanareo anio tsy hitanareo intsony mandrakizay noho izany nanome baiko amin'ny Mosesy fanondray Andriamanitra nanome baiko amin'ny Mosesy Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy Mosesy lazao ny zanak'Israely mba handroso aza vela hemitra aza vela verindalana ataovy mandroso foana izy ataovy mandroso foana izy fa zao no lazaiko aminao Mosesy zay mandroso ihany no voavonjy amin'ireo zanak'Israely fa zay mihemitra kosa no nitahotra sy tsy finoana ho faty izy ry havana manentana antsika ao raha mbola veleto ambody tany ety isika dia mahita karazana olona karazana ady karazana zavatra sarotra satria izany ny zavatra mitranga amin'ny andro farana efa heninareo tsara ny tenin'ny Paoly tany amin'ny 2 taona lasa tamin'izany fotoana izany mbola lamina fiainana mbola tsisy zavatra nampahory tsisy zavatra nampijaly tsisy zany atao hoe inona re mety tsy fisina hita-po amiko hoe tamin'izany Paoly no nahatsindromandry hoe any am-parany any 2 taona zay ny lasa isandro mahory Paoly izy fahasarotam-piainana dia zao tanteraka izy ity fa na dia misy ary zany zavatra zany ry havana malala dia zao no tenako aminareo tsy mahazo mihemitra tsika tsy mahazo verindalana itsika mila mandroso foana isika amen
dia mbola nanome baika any Andriamanitra tateorina nanome baika Mosesy. Hoy izy tamin'ny Mosesy, Mosesy avianao ty dia oety le tiana dia makanisa anao eny amin'ny ranomasina mialohan'ireo zanak'Israely hitarika azy mandroso. Dia rehefa tonga eny amin'ny ranomasina ianao dia atsakano eo ambonin'ny ranomasina ny tananao miaraka amin'le tehana ary sarao io rano io, sarao io rano io. Dia amaolon'ny finoana Mosesy dia tsy salasala mihitsy izy fa nandeha araka ilay toromarika nomen'Andriamanitra azy. Nalay Mosesy le tany tena nety tena amoron-dranomasina dia natsotra teo ambony-dranomasina dia akory tokoa zany magaga fa teny eo dia saraka roa ny ranomasina mena. Ry havanao, zany tantara zany ilazako aminareo fa tena nanam-pinoana Mosesy. Raha tsy tao amin'ny finoana mety niteniteny foana izy, mety nasananao dia fita amin'Andriamanitra izy hoe ino ty ataonao Andriamanitra, zanga nahary an'io rano io nampisy an'io ranomasina io ka hoe sarao roa ny rano. Zanga Andriamanitra ka hoe afaka ampisaraka roa an'io rano io. Tena capable manao zany Mosesy efa enonareo kama indray mandeha nisy fotoana indray mandeha niteny tak'izao izy fa zanga ozy izy no niteraka an'ireo zanak'Israely reo no hoe trotsonao reo satria hoe Andriamanitra tamin'ny Mosesy trotsonao reo ozy izy satria naditra be ny zanak'Israely dia trotsonao reo dia navitanao no defi mihitsy izy. Zanga niteraka an'ireo no hoe trotsonao reo, tsy vitako zany, alay voafaty, tsy vitako zany e. Tena capable manao defi Mosesy fa tamin'ny tindra mandeha ty ozy matoa asain'Andriamanitra ataoko mampisaraka an'io rano io vitako io satria tsy manao zany irery fa miara-miasa amin'Andriamanitra aho. Andeo vaketsika ny Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo andimy fa dimy ambin'ny folo. Aroa Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana mitary anamika anao? Ity ilay teny nasain'Andriamanitra nambara tamin'ny zanak'Israely, laza ho amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Andimy fa enina ambin'ny folo. Ity indray ilay teny manaraka, ary ingao ny tianao dia injiro ambony ranomasina mena ny tananao ka sarao ny rano dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandia tany maina ny zanak'Israely. Andimy fa raika amby roapolo indray sy faharoa amby roapolo. Dia naindry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampizavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tamin'ny maina ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina nandia ny tany maina zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny akaviny. Ry fiangonana mahafinaritra tonga eto, mahafinaritra ianareo e, mahafinaritra be ianareo, miasa maneho ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny olona mana finoana Andriamanitra. Zay zany no tena vetikevitra tian'Andriamanitra ambara amintsika. Mazava ny tantaran'i Abrahama ilay nambarako taminareo fa no i Abrahama nanam-pinoana dia no hamarin'Andriamanitra ny fanomezana taranaka azy ireo. Manamarina izany koa ny tantara Mosesy ilay nambarako teo, no izy nanam-pinoana dia nitranga ny fagagana ranomasina be izao tonga tany maina rehefa nataon'ny Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany miaraka amin'ny tehana. Dia misy tantara fahatelo ihany koa ity entina milaza fa miasa eo amin'ny olona manam-pinoana Andriamanitra. Tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia nisy vehivavy anankiray, renim-pianakaviana anankiray nana problème. Marina fa kananita izy io, zany hoe tsy jiosy fa kananita, gentilisy. Ny problème ny vehivavy io narary ny ankizy vaviny, ny zanavavy.
nararina paoriny demonia ary efa notsabony fa tsy sitrana mihitsy ny finoana nefa dia hoe Jesosy no mahay manasitrana ny ankizy vavy na zanany vavy ny sakana nefa dia ity izy kananita amin'ny makananita azy dia tsy afaka mandray zava-tsy avy any amin'ny Jesosy na avy amin'ny Andriamanitra tsy zany mantsy fa tamin'ny fotoan'andro natokavan'i Jesosy taty ambony tany talohan'ny nafatesana teo ambony hazo fijaliana dia tsy natao ho an'ny daholobe Jesosy tsy natao ho an'ny olona rehetra Jesosy fa natao ho an'ny jiosy ihany natao ho an'ny zanak'Israely ihany fa rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy zay izy vao natao ho an'ity zao tontolo zao ity no zany zany raha maha-olombelon'olombelona dia tsy possible ny azahoany'ity vehivavy kananita ity fanasitranana avy amin'ny Jesosy fa zay no ny finoana nananana dia hoy izy tsy misy mangataka voatemaina andeha hitaraina amin'ny Jesosy hatrany foana andeha hiangataka amin'ny Jesosy famindrapo aho dia nanatona Jesosy tokoa izy dia niantsoantso ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko ny zanaka vavy ampahoriany demonia zany re izy afao re izy ka nisy namaly normal be tsisy namaly ny mpianatra nafantatra fa kananita io Jesosy nafantatra fa kananita io dia itoizan'jareo ny diany fa na dia zany ary tsy vozogozona mihitsy fonona atao amin'ny raha vehivavy tena tsy vozogozona mihitsy matsiaro an'ilay tantara ao anatin'ny baiboly le fanoharana ataon'i Jesosy hoe nisy vehivavy mpitondra tena vehivavy mahantra vehivavy malahelo nanana problema tao amin'ny tribonaly dia nandondona varavara le mpitsara izy hoe omerariny amin'ilay manady amiko dia nyroan'le mpitsara tsy marina izy nyroan'le mpitsara tsy maina masolo izy mandehana no raha matoty mandeha makany manadala eto satria olona mahantra olona mavomavo fa ina nataony raha matoa nga nandeha lavitra izy niverenany indray le varavarana dodomina asafatoko omerariny amin'ilay manady amiko dia raha matoty ve manadala eto voainao gadraiko ianao gadraiko ianao satria ho Jesosy hoe mpitsara tsy marina io lehilahy io sady tsy maina masolona dia lasa tokoa ray vehivavy fa zao ny tao an-tsainy hiverenako ihany io dia nidodominy ray dia olona mpitsara tsy marina omeko rariny ihany io vehivavy io fandrao avy matetika eto amiko ka anahirana andondona lava ny varavarako tsy afako miasa dia nomeny rary ilay vehivavy dia tsaroko mihitsy zany tantara zany dia nagataka foana ty vehivavy ity no finoana nananana ty vehivavy kananita indray andray ny tantara fa sao dia varinany amin'ilay vehivavy mpitondra tena isika dia farany ho ny mpianatra roa ihany vehivavy io fa manahirana atsika miantsoantso ato aoriana ato roa ihany io fa na dia zany ary tsy nampionjona azy zany natataka foana fona atao aminy fa izy dia andray fahasoavana avy amin'ny Jesosy ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko vonjeo ny zanaka vavy fa pahoriany devoly farany janona mihitsy Jesosy dia nijanona ny Jesosy dia teo koa mpianatra nanalika teo dia ho Jesosy fagaty tsy fantatro fa kananita ianao fantatro zany ozy izy fa mifona aminao re vonjeo ny zanaka vavy vonjeo ny zanaka vavy dia ho indray Jesosy tsy nyranao afa-tsy amin'ny zanak'Israely ondry very amin'ny zanak'Israely ihany mpianatra amin'izany ny teny zanika reo mpianatra koa ke ka manatoetra dia tsy nahoatra vehivavy zany eny fantatro zany fa tsy nyrany ianao fa tsy amin'ny Israely ondrin'Andriamanitra ihany dia farany dia ho Jesosy tsy mety raha maka zava-tsoa spesiala ho an'ny zanak'Israely ka omenanao
tsy mety raha maka mofonjaza ka omena ho an'ny ambokely ho an'ny alika kely efa noariny Jesosy tahaka ny alika kely mihitsy izy fa tsy nahoana zany fantatro zany fa mpampianatra eo fa na dia ny ambokely angeka mba mihinana zay sombitsombolatsika amin'ny latabatra tompony ny aiky Jesosy raha vehivavy lehibe no finoanao tokava aminao arak'izay tadiavinao teony eo ihany sitrana ny zanany vavy zay nampahoriany démonie. Halleluja. Tantara zany aho ilazako aminareo hoe afa mihitsy ny fiafaran'ny fiainan'ny olona manana finoana ka na dia zavatra impossible zao ary impossible zany ho le havanao impossible zany ho lay ray aman-drenao impossible zany ho namanao na ho ny mpiara-vavaka aminao fa raha manam-pinoana ao dia possible foana ny zavatra rehetra. Telo andro sisa dia farana taona dia olona miteniteny foana eny indray tsy atao miteniteny foana kanefa akotsina n'izay raha vavy lanikary ny anao zany lanikary hoe fa za mino fa mitetelo andro ety anavitra Andriamanitra efa no tantarako taminareo angamba eny efa tantarako teto tsy haiko na eto izy amin'izao fidirana miditra amin'ny folo zao fa vehivavy io bevoka enim-bolana dia vaky aloha fotoana hiterany ranon-doha zany hoe nisy ranovoaka tao dia namonjy hôpitaly izy normal namonjy hôpitaly dia nitsabona tao amin'ny hôpitaly herandro mahery nitsabona tao amin'ny hôpitaly ny rano mandeha foana dia zao niteny le dokotera tsisy hevitra tsolo izy fa ritra tapitra ny rano ao kibonao le rano iainan'le zaza ka noho zany dia hiditra amin'ilay fandidina itsika tsy maintsy avoaka forcé ao anaty kibonao io zaza io fa tsy maintsy maty ao kibo io zaza io satria lasany rano dia zaho izy tsy manala zaza tsy hoe manala zaza nke zany fa noly zavamisy maty ao kibo io zaza io dia possible ho ahafaty anao io fa tsy maintsy esorina io zaza io zanako tsy esorina zany nandresy lahatra le dokotera raha eto i dia tiako hijoro vavolombelona eto izy nandresy lahatra le dokotera fa tsy nanaiky mihitsy izy dia toka koa dokotera hafa asa misy hevitra kaba le dokotera ny fadiby nanatona azy nandresy lahatra azy fa tsy nanaiky mihitsy izy dia dokotera kaba nieritrehitra hoe dondrona be mihitsy ty vehivavy ity dondrona be tsy fata mihitsy loza manjo azy fa tsy nanaiky mihitsy izy farany dia hoy izy raha ohatra ka zaho foana ny tenenareo amiko esorina zanako avy alao ody tira mateo tika adala amotena afaka dity zay dia nataony ny taratasy fifanarahana dia nody izy vao nody izy ka izy nakany an-tranony namantana tomborao ary tratra ny tomborao tao tantarainy tamiko zany problème zany dia raha vao nandreny zany dia hitako hoe tena zay zany tena antony mahatonga ny dokotera tsy maintsy manala zaza satria zay le ka anankiray satria ty vehivavy ity ho iaho manam-pinoana fa za mpanompon'ny Andriamanitra vavaka ataoko aminjena azy ary manam-pinoana fa ain'Andriamanitra zavatra rehetra dia tsy nampahery azy hoe ory ranabavy marina teny dokotera fa aloha sorina io fa nivavaka ho azy dia nitsodrano azy dia zao niteniko isan'andro anao ka isika laty ka mahita eo tokotany io manatona ianao metrako tanana dia raina tompo teraka somatsara le vehivavy dia tsaroko nandro-pasika angamba zay andro zay za mihitsy notsotrany zanan'io nitsodrano azy nanolotra azy ho an' Jesosy teto amin'ny toerana ity. Halleluja. Raha manana finoana ianao tsy handalo fotsiny ty taona 2025 ity. Raha manana finoana ianao tsy handalo fotsiny ty taona telo
ty telo andro melonina marana taona ity. Amen. Amen. Oy aho amintsika rehetra tokava aminao arak'izay lonao. Andao fakitsika lay Matthieu 20 dia manomboka amin'ny 17. Fa Jesosy tsy namaly teny an'ilay vehivavy kananita dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roay vehivavy kananita io fa miantso mafy atao rentsika. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe tsy ny ranao afa-tsy amin'ny olo very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niakohoka teo anatreny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa ho raha vehivavy marina zany tompoko fa na dia ny ambokely azy mba mihinana zay sombitsombony latsaka avy amin'ny latapitry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokava aminao arak'izay irinao dia sitrana zanavavy tamin'izay ore izay. Ho anareo rehetra zay manana finoana androany fa amin'ity telo andro ity izy zavatra lehibe otan'Andriamanitra dia hoy aho eo aminareo tokava aminareo arak'izay inoanareo. Halleluia. Dia zao ary mba ahitanao an'Andriamanitra miasa amin'ity telo andro ity tokoa dia mila manana finoana ianao. Dia zao torohevitra meko anao mivavay ianao ary mangatamy Jesosy mba metraka finoana ao anatinao izy. Satria Jesosy no ambara amin'ny Baiboly fa tompony finoana. Io finoana io zany tsy hoe sambotsamborina eny ambadimbadika eny ananiny eny fa any amin'ny Jesosy io finoana io. Izy no tompony finoana io, izy no mpanefa ny finoana io. Dia mila mivavaka aminy isika, mila mangataka aminy isika hoe Andriamanitra ataovy manam-pinoana apetrao eo amiko ny finoana. Andao vaketsika Hébreu 12:2. Mijery Jesosy isika zay tompo finoantsika sy mpanefa azy hatreo ihany. Mila mijery Jesosy isika misaintsainany amin'ny fitiavany lehibe zay efa tiavany atsika hoe nanaiky ho faty teo ambony azy fijaliana izy ho fanavotana ny fanatsika ary ho fanavotana atsika amin'ny zavatra rehetra na inona inona. Ny ainy azy fony ho antsika. Tsy mainka afafa ny zavatra rehetra eto ambony tany ity ny soa rehetra fony ho antsika. No zany raha mangataka aminy isika hoe ataovy manam-pinoana, ataovy mitoetra amiko ny finoana dia amaly vavaka atsika izy. Efa eto Jesosy, efa eto izy. Hitany daholo zao tsika rehetra zay mangeta hitany anam-pinoana io dia androany ametraka finoana ho aminao Jesosy. Amen. Faharoa, mivavay ianao ary maka tamin'ny Andriamanitra mba ho alatsaka Andriamanitra aminao ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina milatsaka io misy fahasoavana amin'ny karazany entiny. Ray amin'ireny ilay atao hoe finoana. Ka matoka ny Baiboly milaza hoe ny anarany fanahin'ny finoana, esprit de foi. Mila mangataka ny fanahy masina tsika mba latsaka amintsika ny finoana. Nanana an'izany fanahy finoana izany zao Paul apôstôly. Ka izany no natonga azy anisan'ireo apôstôly niavaka teto ambonin'ny tany. Tena niavaka mihitsy izy teo amin'ny lafin-javatra rehetra teo amin'ny famponan'Andriamanitra satria tao aminy ny fanahin'ny finoana. Andoka vakitsika ny Korintiana faharoa 4:17. Ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay araka voasoratra hoe nino aka dia niteny dia mino koa izahay ka miteny. Nanana fanahy finoana Paoly apôstôly. Inona moa mahatonga antsika tsy hanana fanahy finoana? Hivavaka tsika, angataka amin'Andriamanitra isika hoe alatsao ny fanahinao masina
dia ny fanavy eo ametraka finoana ao anatinao ao 3 andro sisa hoy ao dia farana taona mbola mahazo manantena ianao fa hiasa eo aminao Andriamanitra. Amen. Amen. Tsaroko efa ela izy ty gamana efa 20 taona mahery tany hoany dia raha nanao vavaka fifadian-kanina izahay dia nisy raika tamin'ireo rahalahy nanao vavaka fifadian-kanina miaraka taminay no nahazo feo nandre feo tamin'i Jesosy satria hoe angatao izay tena angatana hoy aho dia nangataka izy hoe mba hanana salon zay zany no anisy nangatahana dia nahazo feo tamin'i Jesosy izy hoe ho azonao io amin'ity taona ity volana jolay izahay no nanao izay vavaka izay ho azonao io amin'ity taona ity joroa ny vavolombelona teo anatrehan'ny olona rehetra ny kipa rehetra nanao vavaka fifadian-kanina dia nandeha ny volana tsy azo mihitsy le salon dia tonga ny décembre tsy mbola azo le salon ka tsy zany mantsy fa tao an-tranony tsy misy seza satria mpivarotra ny asany miala vao maraina ao an-trano izy mianakavy tsy mandro sakafo ao akory ary izy fa nitsena amin'ny sakafo maraina dia alina efa alina andeha atory vao miala nitsena efa voky anetsena le trano vataniny atoriana fotsiny lakozia tsy misy afo mirehitra ny trano tsy misy ezepetrahana fa dia justa zany fandriana atoriana fotsiny fa tateorina izy voatokasaina hoe ahoana moa zany tokony nataontsika raha ohatra ka misy vahiny toka ato amintsika zay natonga azy ny vavaka hoe mba azo salon dia izy mampivarotra azy raha tena hoe andehibe mivarotra mitaona volana décembre andehibe mivarotra krismasy vita ihany krismasy fa tsy nahazo salon satria tsy nandroso mivarotra anao taona fahafantarako azy ny sakan'Andriamanitra mihitsy mba tsy androso ny antiragaty matsy io tsenam-barotra io ny vola amin'io no eteriny vidiana ilay salon fa adiny fa zany no miantoka ny salon ka no zany tsy ataoko mandeha io sakanako io dia ndraiky misy zavatra ataontsika io ny fiainantsika ihany matoka n'Andriamanitra manakany ankoatra ny devoly manakany kely mihitsy izy tamin'izany hoe fa ahoana ary tsy mandeha ny tsena dia ahoana mahaposible azahoana le salon fa raha tsy diso fa tadidiako taony 30 décembre tena fa hoe hifarana ny taona teo no nitahin'Andriamanitra be izy dia azo le salon inona tiako ambara tsy mba mandainga amin'izay naroka mivavany Andriamanitra tsy mba diso amin'ny teny nambarana izy fa na dia amin'ny ora farany azy mbola mahazo mananteny isika ka amin'ity 3 andro melona marana taona ity dia mbola afaka hiasa Andriamanitra. Amen. Tsy mampahiranareo ve le témoignage nataoko teo reo ny tantaran'ny Abraham tantara Mosesy apetra ho fonao tananao hivavaka anareo ao apetra ho fonao tananao hivavaka anareo ao. Andriamanitra manonona ny famindraponao ao ho an'ny fiangonana rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. Tsy miafina aminao ny toetrany ny toe-panahiny tamin'ity taona ity. Mifonona aminao ao mandroso mibanka tahaka ny nataony Mosesy, tahaka ny afatra napetraka ao tamin'ny mpanomponao Ezekela, mamindra fo amin'reto olonreto anao ho andreo olona izay tsy manana finoana. Mamindra fo ianao ka mivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ity 3 andro farany ity, ataonao mandray ny fahatehateran'ny tsodrany nataoko izy ireo. Ataonao mandray ny fahatehateran'ny teny efa navototro izy ireo. Ho ataonao zany Andriamanitra. Mino aho fa tena tianao be mihitsy ty fiangonana ity. Satria zanakao azy fonao ho anay rehetra
natao solona teo ambony azy fijaliana tsy mainka avafa ny zavatra rehetra ary efa maty Jesosy dia nalevina ary natsakanao tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo nampiakarinao ho any an-danitra ankehitriny eo an-tanakavananao izy mifona ho anay miainy ny vavaka ataon'i Jesosy ianao raha eo mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao amin'ity telo andro ity raha eo satria mpanomponao mpiara-miasa aminao aho miainy ho any an-danitra ianao ataovy mahita fakakana ny olonao mahita fandresena mihezineza ny olonao tena tahina be ny olonao misaotra raiko misaotra ataontsika rehetra hiaraka hisaotra akasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe telo andro mpahasoavana ho antsika tetelo andro ity samy mivavaka arak'izay misaotra Andriamanitra fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana androany ity ka ho ataonao ny famonjena ny fakakana amin'izao farantaona izao amin'ny anaran'i Jesosy amen ny voninahitra ho an'Andriamanitra deo tsika roso amin'ny fanaterana ny fanatitra amin'izao fotoana izao reto ekipa reto tarika antsika anao hira efa vita teo isorana tompo lehibe zany dia tahaka izao ndray zany ny filazana apetraka amintsika rehetra samy mihaino tsara